ampifenina trano ravana malala nao zantsika miona toy zao indray a mihainy ten'Andriamanitra fampizarany ko mofinay azatsika mandiny tena anatin'izao karemy zao. Ao aminareny ny fahasoavana sy famonjam-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesy Kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Talata 10 Martsa 2022 ivanjenantsika lohevitra hoe mitarika amin'ny fandinihan-tena ny Tompo. Andeha ry havana idera sy ankalaza n'Andriamanitra isika. Jehova dia ao amin'ny tempoly masina. Ny seza fiandrainan'i Jehova dia any an-danitra. Ny masony mijery, eny ny odi-masony mizaha toetra ny zanak'olombelona. Jehova mizaha toetra ny marina, fandratsy fanahy sy ny mifaly ampidoza dia samy miala amin'ny fanahiny. Andatsaka fandrika amin'ny ratsy fanahy izy tahaka fandatsaka ranorana. Ahosolo fara ary rivo mahamay no anjara kapokany. Fa marina Jehova ka fahamarinana ny tiany, ny mahitsy no hitany tavany. Amen. Tell me
ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, misaotra no tombonandro meno anay anio, ahafany mivavaka aminao, andinika ny tenanay, ary indrindra hiaino ny soratra masina sy ny rehafatra tsara amin'izany. Mitera sy mankalaza ary manome voninahitra zanarinao masina izay Tompo, fa Andriamanitra tsy toy ianao, Andriamanitra tsy tahaka ny Andriamanitra rehetra, fa Andriamanitra falotra. Mamindrafo aminay Tompo, hampanota manitra izahay, avelo ny elokay, sasomadio izahay. Miasa fanahy masino, raha andray niafatra tsara avy amin'ny mofinainy izahay, mba ho aminay izany, aizanay mandray ny zavatra rehetra. Anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity unité ravana malala dia hitanao amin'ny epistely voalohany soratan'i Jaona. Jaona voalohany toko 7 ny andiny 7 ka hatramin'ny 7. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Anaka, aza vela isa mitaka anareo. Izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no sehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany ny toetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy, satria naterak'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminao hatrany ine ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny ofinainao antsika anio ka andrenesika teo. Jaona voalohany toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 7. Taratasy soratan'i Jaona ny amin'ny zanak'Andriamanitra mazoto manao ny sitrapony zany riavana. Ahifankaty ary atoky ny namany. Ny olona marina araka ny ambaran'i Jesosy dia izao, manahaka an'i Kristy. Ny olona marina dia manahaka an'i Kristy. Dia hoy ny teny, anaka, aza vela isa mitaka anareo. Izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka azy. Ho ny andiny 7. Ampatsivon'ny Jaona eto fa i Jesosy Kristy ny ilay fahamarinana. Izy no modely amin'ny fanaovana ny marina. Noho izany, ny olona manahaka an'i Jesosy ihany no marina sy manao ny marina. Arak'izany, tsy misy fahamarinana na marina eken'ny soratra masina raha tsy izay mifanaraka amin'ny fahamarinan'i Kristy. Ny fahamarinana rehetra ivelan'ny finoana an'i Jesosy sy mifanohitra amin'ny fampianaran'i Jesosy dia fahamarinana marina pokaty. Ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no misy ny marina sy ahafahana miaina ny fahamarinana tena azo antoka. Koa minoan'i Kristy dia ho marina sy mahay manao ny marina ianao. Ny olona marina voalaza tokoa ravana dia izao, mandresy ny herin'ny devoly, mandresy ny herin'ny devoly. Izao nisy hoan'ny zanak'Andriamanitra dia nandrava ny asan'ny devoly ny andiny 9. Hatrany amin'ny nahatongavan'ny ota teto tamin'izao tontolo izao dia mifanohitra hatrany ny zanak'Andriamanitra sy ny devoly. Ny fanoheran'ny Jiosy an'i Jesosy dia avy amin'ny devoly. Hitantsika ny Jaona toko 9 andiny 1:7 zany. Namadian'ny Jodasy an'i Jesosy dia asan'ny devoly. Any amin'ny Jaona toko 1 andiny 7. Ny fijalian'i Jesosy dia avy amin'ny devoly. Jaona toko 2 andiny 7. Nandresy ny herin'ny devoly anefa Jesosy ka nitsangana tamin'ny maty. Arak'izany, ny olona rehetra izay mihinana Jesosy dia olona mandresy ny herin'ny ota sy ny herin'ny ratsy rehetra, satria zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy isika. Koa ao reny mafy ao amin'i Jesosy ny finoanao dia andresy ny herin'ny devoly ianao. Zany koa ry havana, saina zany, raisany, dia n'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, misaotra noho ny mofinaina ny meno anay, izay manambara ny olona marina dia izay manahaka anao Jesosy Kristy. Ny mandresy ny herin'ny devoly ihany koa, dia ilay devoly efa resinao. Mivavaka aminao izay ny amin'ny asan'ny fiangonanao, izay mitoro ho filazany tsara. Da io tompony ezaka rehetra zona manao izany, araka izay azo atao ny olona rehetra anatanterana ny teninao. Mivavaka aminao izay nanasitranareo marary, ny hitahinao ny asa fitsabony, ampinoninareo azony manjo, amonjenareo manitra sy sahirana, anohanareo mareo sikolona reo trabona. Tompo, da io ny fiazakazahanay, ny asa fivelomana, ny fikasana tsara, ny fianarana, dia miarova anay, da io ny firenenay. Ny vavakay dia toy ny aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay nampianatra anay ny vavaka manao hoe, raha nay ao izay ny an-danitra, ao masinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Mihona an'io izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy,
fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isy ny finoana riavana malala ny tsodrano izay tolotranao minaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Engane Jesosy Kristy tomponsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka meantsika fampinoana mandrakizay sy fanantenana tsara ny alalan'ny fahasoavana. Ampionana ny fonareo sy ampaherynareo izay tsara rehetra amin'ny asa na amin'ny teny. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.